Salama ebe. Salama manja. Suot siperano, matomy mpileto rano, tsy sanatran'izay hoe hamitaky tanà itobola zao tsy atao masiampataky. Tsy sanatran'izao handay havandivandy antsika eo nandreo toa satria tsy hahalava velo zay. La ambondaty mieritseritsy, la ambolo mieritseritsy, fiveloma avao. Mieritseritsy mbo handeha lavitsy amin'ny ty fiainana avao, tsy tana andrasany, ty hanaova ny fitapitaky, ty hanaova vandivandy, tompoko lahy sy tompoko vavy. Raha hena ny tambazotra tserasera tsy nitondrasaky fa kivy zahay. Havily tany toy, havily. Fiavianareo manazava zao mampifoana io. Ho tahimbyanahary ianareo. Sisy olana aminay io fa tsy misy le olombelona hitady ny hafatesana fa tsy maintsy mitady ny havelomana. Raha fanantiniky ny foibe mpanjakana ka nanome fahafahampoanay vahoaky, faly sady faly zahay vahoaky ravo noho ny fitenenana an'izany mikasika anay. Lala ny tetikasa zay ho tanterahantsika tia aty amin'ity faritra avaratry Mangoky ity no varavarana iray anokavantsika ny fampandrosoana hitondrana ny fanovana, hitondrana ny tena fampandrosoana marina aty amin'ity distrika ny Manja, aty amin'ity commune Ankiliabo ity. Tonga eto moa ny ministra ny fambolena, misaotra anao nankatina no tena. Amiko magnarandriamatao lycéen tsy magnahy tovolahy mihetsiketsika hivoatsitsika mpamoly isotry fa tsy hijetsika. Betsaka zavatra hitanay. Voalohany zany efa sairara sakafo ahy mba vitany aby zay fianaran'ny zananay. Noho nisy savitany zavatra rehetra ataonay zao noho nisy fampiane fond raha mba manam-pambolena matotra ahy ary mba manana fambolena bevata ahy vitany aby zay rehetra. Tondra fandrosoanao anay io. Ty nomeko anao ndany pasy projet toy ka rambeso amizay. Satsomana! Amizao fotoana zao tonga taty aminay fotiny Andriamatoa ministry ny tanora sy fanatanjahantena, Andriamatoa ministry ny fambolena, fiompiana ny jony, ireo député solombavam-bahoaka voafidy teto Manja zay nanazava aminay fambian'ny projet io. De zay zany vo mazava aminay ka mahatoky zahay ary mino fa ho tanteraky zany ity projet ity. Isorana nareo fandraisanareo an'izany am-pitiavana, fandraisanareo an'izany ary nanomezanareo an'ny tsodrano an'ny ministera ho an'ny fitoram-panjakana fa hiara-asa aminay ianareo anatanteraka an'izany.